Afaka manomboka ny fotoana isika mangataka fahanginana dia manasa antsika azo toerana daholo. Eny ary ry hava-malala ao amin'ny tompo. Faly miarabanareo tonga soa eto amin'ny ity tranon'Andriamanitra ity amin'izao takarivo izao. Misaotra indrindra anareo izahay namaly ny antson'ny sampanatily amin'izao fankalazana ny isa-taonan'ny sampana izao sy fanokafana ny tao-panabeazana telo amby roapolo sy roa arivo, efatra amby roapolo sy roa arivo, sady fanokafana ihany koa ny fankalazana ny fahadimy ambin'ny folo taona nitsoroan'ny sampana. Ny fo sy fanahy feno fisaorana an'Andriamanitra noho ny fahasoavany sy ny fitiavany ka afaka hanomboka izao tao-panabeazana vaovao izao sady hanomboka araka ny teneniko teo ny fankalazana ny fahadimy ambin'ny folo taona ny sampanatily fivondronana kapitaly Toulouse. Izany no hiatrehantsika ny fotoana fo feno fifaliana feno fiderana an'Andriamanitra. Aoka fanafo amin'ny fanompoana araka ny tenin'ny apôstôly Paoly amin'ny Romanina toko faharoa ambin'ny folo andininy faharaika ambin'ny folo no hanorenana izao no lohahevitra hanorenana izao fankalazana izao. Dia hoy ny tompo amintsika amin'ity arivo ity hoe ho aminareo ny fifaliako dia ho tanteraka ny fifalianareo. Ho ampitomboina aminareo irery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Anomboantsika ny fankalazana fiderana an'Andriamanitra dia ataontsika ny hira 870 sy 700 ny andininy rehetra. Miaraka hitsangantsika. Jesosy Kristy tomponay, azafady. Azafady.
on vous souhaite la bienvenue à ce concert, à cette soirée. Donc pour le Isanton de la section scout, le groupe local Capitole Toulouse, qui commence la célébration de sa 15e anniversaire. Et c'est aussi donc ce week-end l'inauguration de la nouvelle année éducative. Du coup, je vous invite à la prière. Je vais la faire en français, comme ça on est en parfaite communion. Je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous te louons pour ce moment. Merci, Seigneur, de nous avoir rassemblés dans ta maison cette soirée pour communier avec les Thiles. Notre joie est profonde. Nous te manifestons, Seigneur, notre profonde gratitude parce que par ta grâce, nous pouvons commencer cette nouvelle année éducative. Et nous voulons, par-dessus tout, Seigneur, la mettre entre tes mains pour que tu nous bénisses, pour que tu bénisses tous les membres de la section, pour que tu bénisses aussi l'Église à travers la section TIL. Et pour cela, nous sommes vraiment dans la joie. Seigneur, nous sommes ici rassemblés aussi pour écouter le message, l'évangile de Jésus-Christ qui nous sera annoncé par nos amis, les Tarkavundi. Merci de les avoir conduits jusqu'ici avec nous. Seigneur, pardonne vraiment nos péchés, nos manquements volontaires et involontaires et purifie-nous pour que ce moment soit vraiment un temps de louange et un temps de grâce et que tu nous communies vraiment avec ton Fils Jésus qui nous a sauvés et qui nous a rachetés, Seigneur. Et que ce moment ne soit pas vain, que ce moment ne soit pas juste un temps de joie passé ensemble, mais que ce soit vraiment, Seigneur, un temps d'édification pour tous les scouts ici présents, pour tous les parents, pour tous les sacrés, pour les anciens et pour toute l'Église, pour les sacrés intiles, pour toute l'Assemblée ici présente. Que nous sortions de ta sainte maison, Seigneur, mais vraiment édifiés par ta parole. Merci pour ta présence. C'est en ton nom, Jésus, que nous faisons cette prière. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et du coup, c'est Ir qui va nous apporter le message. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina toko 12 andininy faraky amby folo no itarihanantsika amin'izao takarivo izao ny anaran'i Jesosy Kristy. Mahazo fa aza malaina ary aoka afanafo amin'ny fanompoana ny tompo. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 11, c'est le texte que nous avons choisi pour cette soirée et pour ce début. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Paul raha nanoratra an'io taratasy io dia tany a Korinto izy ary nosoratany izany taratasy izany fa naheny izy hoe ohatra misy kivikivy ny fiangonana any a Roma ary sahirakirana kivikivy ketraketraka. Ary dia nanoratra an'io tenin'Andriamanitra io i Paul ho an'ireo kristianina any à Rome. Paul, quand il a écrit cet épître romain, c'est pour en fait édifier les premiers chrétiens qui étaient à Rome, parce qu'il a entendu qu'il y avait des problèmes à Rome, qu'il y avait des difficultés pour les premières églises et les premiers chrétiens de Rome. Mizara telo ny tenin'Andriamanitra, mahazo fa aza malaina, ny faharoa ary aoka afanafo, ny fahatelo amin'ny fanompoana ny tompo. Mahazo fa aza malaina, na afaka tenenina koa hoe mahazo aza kamokamo. Elizy mila
mampirisika hatrany ny kristianina isika. Azakivy azakamo mazotoa ho an'ny tily moa zany dia hoe tily vonina hatrany trany. Zay tsy kamokamo isika. Mila mitsangana, mila mandeha. Misy fiteny malagasy miteny hoe mandehana dia haina. Tsy adiso zay. Fa rehefa mazoto tsy afaka tsony izy. Ka zay ilay izy mazotoa fa aza malaina. Ny tapany faharoa aoka afana fo. Ahoana ny fampiarana izany? Fampiarana izany dia tsotra ihany. Fijoroana vavolombelona hitan'ny olona fa marisika isika. Feno fitiavana isika, feno fiombonana isika, feno famindrapo, feno fahendrena ao anatin'ny fanavozana ny saina, matsilo ary mangataka hatrany ny fitarihan'ny fanahy masina izay manome atsika hery sy tanjaka. Aoka afana foa. Amin'ny tapany fahatelo, amin'ny fanompoana ny tompo. Ahoana ny tokony ahitantsika an'izany fanompoana ny tompo izany? Dia eo amin'ny fijoroana vavolombelona ihany marisika sy mafana fo amin'ny fanompoana ny tompo ary ny fijoroana vavolombelona. Manao ny tsara sy mizara ny soa amin'ny tontolo iainantsika, amin'ny fikarokarana sy ny fikolokoloana ny manodidina antsika. Manodidina antsika moa dia izy, dia izay eo akaikintsika, eo akaikin'ny dabilio antsika eo, ny mpiara-belona amintsika, mpiara-miasa amintsika, mpiara-mianatra amintsika, ny tontolo iainantsika. Fantatry ny tily tsara izany hoe fikolokoloana ny tontolo iainana izany. Ka izay no tenin'Andriamanitra tonga amintsika amin'izao takarivo izao entina hamporisihana antsika, izay tsy lavitra ny firehana teolojika ny FPMA manao hoe manao asa misiona, izay hitantsika ao amin'ny Mateo 7:20, andininy 7:20, dia hany erak' izao tontolo izao, manasitrana izao tontolo izao. Apokalipsa 2:20, mizara fiainana be dia be. Jaona 2:10. Io ry havana ny firehana teolojika ny FPMA izay mitarika antsika koa mifandray tsara amin'ilay teny hoe mazotoa aza malaina ary aoka fanafo amin'ny fanompoana ny tompo isika. Juste quelques mots en français. Ayez du zèle et non de la paresse. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut l'appliquer? Parce que cet épître aux Romains, c'est comment pratiquer en fait. Et Paul a en fait enseigné comment pratiquer la vie chrétienne. Ne soyez pas mous, soyez moteurs, soyez guetteurs, soyez éclaireurs. C'est comme ça. Et la deuxième partie, soyez fervents d'esprit. Comment on va l'appliquer? Ça veut dire associer notre esprit et notre être tout entier à l'esprit éternel qui est bouillant, qui est plein d'amour, qui est plein de compassion, qui est plein de solidarité, qui est plein de communion, qui est plein de sagesse et d'intelligence. Que l'Esprit du Seigneur nous guide dans tout cela. Servez le Seigneur. Comment on peut l'appliquer? C'est rechercher tout ce qui est bien devant tous les hommes. Soyez des serviteurs du Seigneur. Eo am-pamaranana dia tsaroana indrindra koa ny teny Isaia mpaminany ao amin'ny 12, manomboka amin'ny andininy 12 ka hatramin'ny 12, izay fantatry ny tily tokoa, izay teny faminaniana ny taon'ny Isaia, ny teny hoe ry mpiambinao, toa inona alina moa izao, dia hoy mpiambina hoe avy ny maraina. Hoe misy mpiambina ny tanàna dia manontany misy fanontaniana mipetraka aminy ry mpiambinao, ahoana moa izao alina izao, dia hoy izy mpiambina hoe avy maraina. Izany hoe avy ny maraina izany dia inona? Miposaka ny masoandro, mibalika ny masoandro, tonga ny famonjena, fanantenana lehibe
ho antsika rehetra izany. Pour terminer, je vais terminer par les textes d'Ésaïe, chapitre 21, versets 11 et 12. Sentinelle, où en est la nuit? Et le sentinelle répond, le matin vient. Ce que ça veut dire, c'est-à-dire le matin vient, c'est l'espérance, les premiers rayons du soleil pour nous tous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Merci Aïr. Comme vous le voyez, le pasteur n'est pas là. Il est retenu par notre Adid. Et quand le pasteur n'est pas là, c'est un Loul qui le remplace. Donc voilà pourquoi Aïr nous a apporté un bref message. Et il est d'ailleurs un Tilchanen aussi. J'invite Touk, qui est un Tilchanen aussi. Iara-vavantsika tompoko. Ry tompo Andriamanitra ny famonjenanay ao. Ora midera sy mankalaza ny anaranao zahay noho izao fotoana. Sitraka ao, atrehanay eto amin'ity tempolinao masina izao. Saotranao zahay noho ny 15 taona ny sampana tily eto amin'ny FPMA Toulouse. Ianao no efa nitantana izany, ary ianao mbola nankinana ny ho avy rehetra mba hahaizanay mahafantatra, manatanteraka ny sitraponao. Entina mibavaka aminao ny mpikambina tsirairay avy, mba hahafahan'izy ireo mitombo araka ny fahasoavanao ka hahatratra ny ohatra Kristy ho lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe mahatratra ny ohatrao. Saotranao zahay noho izao takariva efa nankina am-pialan-tananao zao, ary mbola kina am-pialan-tananao ny ampitso koa. Entina mibavaka aminao koa tompo, reto mpanomponao marobe izay tonga manatrika anay eto. Entina mibavaka aminao ny tarika vony izay tonga mampahery anay amin'izao ora sy fotoana izao. Mpanomponao izay efa fantatrao rahateo, ary ny fiadananao aminazy ireo mandraka hariva. Entina mibavaka aminao ny vahoakanao, naiza misy azy ireo. Tsaroana mibavaka manokana ireo izay sahirana, ireo izay ao anatin'ny fahoriana. Ianao tompo no hamangy azy ireo araka ny alehiben'ny famindraponao. Ianao mahafantatra izay mahasoa azy ireny tsirairay avy. Tsaroana mibavaka manokana aminao ny anabavinay izay ao anatin'ny fahoriana amin'izao fotoana izao, ioly izay nilaozan'ny vadiny andeha any aminao. Ianao tompo no hamangy azy. Ianao no mahafantatra izay rehetra mety aminy. Fa zahay dia mitondra mbavaka eo aminao, mahatsiaro mbavaka azy aminao, eo aminao. Ianao no mitantana ny zanany, ianao no mitantana ny fianakaviany. Saotranao koa zahay Jesosy eo, noho ny ahafahanay manandratra izany vavaka izany, ary tsaroanay, tsy adinonay ny tandrazanay. Ianao no hiay azy ireo, hiay ny vahoaka malagasy, araka ny fahasoavanao, araka ny fahamarinanao. Mba ny fahamarinanao no anjaka feno. Ianao mahafantatra, tsy misy miafina aminao Jesosy eo, fa dia ianao no anakinanay, ary ianao no ampahery ny tsirairay avy araka izany fahasoavanao izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanaovana izany vavaka izany, ary izay tsy vitanay, izay tsy voateninay, dia efa kininay sahady eo am-pialan-tananao, satria Andriamanitra tompon'ny hery rehetra ianao, ianao ny tompo sy mpamonjy anay. Dia tambatra izany vavaka izany amin'ny vavaka izay nampianarinao, manao hoe: rainay eo izay any an-danitra, mba masinina ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Eo anay io izay anasaza ho anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra Oui, donc ce soir nous avons une pensée particulière pour Cheften Oul, qui est éprouvée par le deuil en ce moment. Elle vient de perdre son mari hier. Et donc toute l'Église et toute la grande famille scout pensant à elle, la soutenant en prière, elle et toute la famille. Elle aurait dû être avec nous, mais voilà. Donc c'était un petit coucou pour dire qu'on ne l'oublie pas et qu'on la porte vraiment en prière. Alors nous allons commencer, je vais appeler Nassoul, s'il vous plaît, Nassoul.
Elle a un tout petit message. Maneho ny fialan-tsiny ihany koa ny filohan'ny fiangonana satria misy adidy amin'ny fianakaviana tsy maintsy hatrehany dia tsy afaka nanatitra antsika amin'ny ity takariva ity fa dia soloky teny eto izy. Dia anoizantsika ny takariva izany dia hiaraka hiteka mafy be tsika aloha anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra hatrany misaotra azy mandrakariva isika satria noho ny fitiavany noho ny fahasoavany mbola ahafahantsika misitraka izao takariva izao izay entintsika kalazana anazy ary andraisantsika ny hafatra amin'ny alalan'ny tarika vonjy. Ary dia izany ihany koa no anolorana antsika raisitsika mitehaka mafy be ihany koa ny tarika vonjy. Andrasokely io ny aloha. Dia amin'ny anaran'ny fiangonana ny mpitandrina ny filohan'ny fiangonana dia misaotra anareo indrindra amin'ny fahafizan-tena avy aminareo ary tena nanaiky tokoa ianareo namaly ny antso izay nataony sampanatily ary dia ny tompo Andriamanitra ny hamaly fitehanareo hanonitra avo-zato eny izay laninareo amin'ny hery amin'ny répétition izay nataonareo amin'ny vola amin'ny tena hoe amin'ny zavatra rehetra izay laninareo ary nohonay fa tena noho fitiavanareo ny tompo nanaovanareo izany ary dia mbola hitombo mandrakariva ny ianareo amin'ny fanomponana azy. Anao ina po ny tarika vonjy dia mahagaga fitantanan'Andriamanitra fa intelo izy izay ny tonga teto amin'ny FPA-Matolosy dia ny voalohany dia tamin'ny fanokafana ny sampana tamin'ny 15 taona lasa. Dia fandroany tamin'ny tsadidiko na 10 taona isa fa 5 taona tena tsy tsadidiko tsony dia izao indray. Tsy nanao fananiana hoe ana fa dia izay mihitsy no omeny tompo. Alohan'ny hanombohan'ny tarika vonjy dia misy vidéo kely anankiray zarainay aminareo. Vidéo milaza fohy kely 3 minutes ny fianantily dia ny lasy nataon'ny ankizy tamin'ny ete teo lasy mity no natao anarany ary fampianarana mity arak'izany loha hevitra izany no nampitaina atao dia izay ny fizarana voalohany ataonay aminareo. Ce qui s'est passé, c'était notre camp d'été, le LAS Miti. Un camp autour du thème de l'amour, de l'amitié, du partage, de l'entraide et aussi du pardon. Mais avant tout, le camp, c'est apprécier la nature. C'est le moment où on apprend à vivre avec ce que l'on a, à savourer chaque repas cuisiné au feu de bois, parce que c'est nous qui l'avons préparé et nous y avons mis tous nos efforts, et que nous partageons après un joyeux chant de table. C'est là où on va sortir de notre zone de confort et se dépasser. Pendant le camp, on aime bien faire les fous, des amitiés se créent, et puis c'est l'occasion de montrer et développer nos talents, exprimer notre créativité. Je vous laisse voir par vous-même combien nos enfants sont talentueux. Et oui, on arrive à mettre l'ambiance à partir de rien. Et on s'amuse aussi à partir de rien. Fidèle à notre ADN scout, on ne cesse de chanter et de danser. Aussi bien chez les petits que chez les grands, nos enfants ont du talent pour s'ambiancer. Et c'est dans cette ambiance que l'on accueille les nouveaux venus.
On n'oublie pas le fameux feu de camp. On ne peut pas dire qu'on a campé si on ne ramène pas cette odeur de bois brûlé sur nos vêtements à la maison. Mais surtout, un camp, c'est vivre pleinement le folklore qui était Vaiana. C'est l'histoire d'une jeune fille téméraire qui poursuit une quête pour transformer le cœur de Tefiti. Après les jeux et les efforts, place à la détente, voire une petite sieste. On arrive à s'adapter à tout quand on campe. Et pour clôturer le camp, ce sont les enfants qui ont animé le culte à travers des moments de partage. Notre mission, en tant que responsables, est qu'ils repartent grandis de cette expérience et la partagent. Bonsoir. Il est merveilleux d'être ensemble un samedi soir comme ceci pour louer notre Dieu, n'est-ce pas? Vous voyez, en marchant dehors, il y a des gens qui marchent un peu partout. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vois que les gens, ils sont à la recherche d'une fête, ils sont à la recherche de la joie un peu partout. Et à côté de l'église, c'est un peu plus loin, j'ai vu 3 ou 4 chrétiens qui ont mis un banderole et ils disent « Jésus est notre joie ». Parmi les foules, j'ai remarqué ça. Notre joie, c'est en Jésus-Christ, n'est-ce pas? On est tellement très heureux d'être avec vous ce soir. Merci pour l'AFPMA Toulouse et tous les responsables. Merci spécialement pour les TIL. On appelle ça sympathie TIL, qui nous a invités encore pour la 3e fois. J'espère qu'il y aura encore la 4e fois si je n'ai pas encore de retour. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Tout à l'heure, quand on a commencé, ils ont lu Romains, chapitre 12, verset 11. Et la première phrase, c'est « Ayez du zèle ». Ayez du zèle. Si vous avez du zèle, on voit si vous vous réveillez très tôt le matin. Mais si vous vous rappelez, Jésus, lorsqu'il se lève le matin, il est allé dans un endroit tranquille pour prier Dieu. C'est pour ça qu'on a commencé avec ce chant. Depuis l'aurore, je t'adore Seigneur. C'est bien de parler avec celui qui t'aime et celui que tu aimes et que tu te lèves le matin. C'est bien de parler avec Dieu qui t'aime et que tu aimes depuis l'aurore. Tunga
Mavarina ni masu Leibe tukuyana Jéhovah. Depuis l'aurore, oh je t'adore, mon Seigneur, le roi de ma vie. Le jour se lève, la nuit s'achève, je me réjouis de ta grâce infinie. J'ai hâte de voir la trajectoire que tu m'as déjà prédéfinie. Tu me donnes ta parole qui me guide et bannit mes soucis. Je ferai retentir mes instruments en proclamant tes merveilles autour de moi. C'est un prodige à nos yeux, c'est un prodige à nos yeux. Je chanterai ta grandeur, mon Père, mon Dieu. Louons notre Dieu un peu plus fort. Je ferai retentir mes instruments en proclamant tes merveilles autour de moi. C'est un prodige à nos yeux, c'est un prodige à nos yeux. Je chanterai ta grandeur, mon Père, mon Dieu. C'est un prodige à nos yeux, c'est un prodige à nos yeux. Je chanterai ta grandeur, mon Père, mon Dieu. Notre Dieu, il est grand. Notre Dieu, il est puissant. Notre Dieu, il est omniprésent. Où que tu te trouves, tu peux invoquer son nom et il va t'assister. C'est pour ça qu'on va chanter ce chant. Yaonam Nao. J'ai envie de te rencontrer. J'ai besoin de marcher avec toi, Seigneur. Yaonam Nao. Te yaonam Nao. Milamana na yeta misi nawe. Tsue ta yua tse o meu ansawa. Faza te yaonam Nao satria. Fantatro fa tena tia ianao ary za tia anao. Yaona. Nifana jeana, nifianjiana nao, nufaniriaku, miloja vyawampu, nibuni naijao, mamira piraja, misarika yanirifajaja, yaunamina. Fani fanaiku
mangetaetanao ny saina sy ny fo miandry ny talao raha toka mety anao na tsy medrika zao eno izao faniriny zao yaona tsy ho tafapakany amin'Andriamanitra mihitsy efa natitra ataontsika tsy maintsy mandalo amin'i Jesosy Kristy tsy maintsy mandalo amin'i Jesosy Kristy izay efa natitra ataonao ny fanatitra izay ataonao izany dia ny fonao no atolotra ao ny fananao no atolotra ao ny sainao no atolotra ao ny vatanao atolotra ao fa izao tsy maintsy mandalo ao fibebahana marina ny olona mba ho tonga amin'izay afaka sitran'Andriamanitra ny fanatitra izay ataony izay sambatra ny olona izay maharitra fakapanahy fa rehefa voazahatoetra izy dia handray satroboninahitra fiainana izay nampanantenan'ny tompo omena azy handray satroboninahitra fiainana izay nampanantenan'ny tompo omena azy izay olona maharitra fakapanahy ary ny alalàna hoe maharitra fakapanahy ny olona anankiray ny alalàna hoe maharitra fakapanahy ny olona anankiray dia tena tsy maintsy mariany amin'ny fitiavana an'Andriamanitra izany fitiavana an'Andriamanitra no mampitonga azy aharitra fakapanahy raha misy olona izany milaza hoe tiako niaraka aminao Jesoa nefa izy tsy maharitra fakapanahy dia mpandainga izy sambatra ny olona izay maharitra fakapanahy fa rehefa voazahatoetra izy dia handray satroboninahitra fiainana izay nampanantenan'ny tompo izay tia azy any amin'ny farany vao misy izay hoe tia azy izay maharitra fakapanahy rehefa mandalo fizahan-toetra izy mandalo l'épreuve izy ka tena tsy milatsaka mihitsy izy fa mifototra amin'ny ten'Andriamanitra foana sambatra ny olona izay maharitra fakapanahy fa rehefa voazahatoetra izy dia handray satroboninahitra fiainana izay nampanantenan'ny tompo omena izay tia azy maharitra fakapanahy mira tia an'Andriamanitra mila tena tia an'Andriamanitra foana ianao alohan'ny safidy izay ho raisinao alohan'ny safidy izay ho raisinao dia mamanontany ny tompo ihany efa nanandrana ary manao foana ahako tonga dia misy andin-tsotra masina miverina aika misy an'izay ny fadiana ny zavatra tena fadiana indrindra alohan'ny safidy dia mametraka meloa hoe ny anahy tiany anahy ny tiako tompo fa inona sitraponao izay tsy mety izay tsy hoe mamorona akory raha milazana izany tsy hoe mamorona raha milazana izany hoe tsy mety izay fa izao
soratra masina tena mampianatra an'izany mihitsy a. Ao amin'ny obolana toko faraiky amby folo a andininy voalohany zao mivaky ny teny amin'ny teny frantsay aminaran'i Jesosy. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Si avant d'aller vers la balance, tu appuies déjà sur l'autre, c'est une balance fausse. Voilà, c'est écrit. La balance fausse est en horreur à l'Éternel. Alors, lorsque vous allez décider, vous demandez à Dieu, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Je dois choisir. Qu'est-ce que je dois faire? Et si vous voyez que de l'autre côté, vous vous orientez plus de l'autre côté, essayez de voir l'autre côté. Essayez de voir et tu dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et là, la balance est stable. Des fois, tu penses que là-bas, c'est tellement selon la volonté de Dieu, c'est dans mon intérêt, dans l'intérêt de ma famille. Mais l'autre, là-bas, ce n'est pas tellement. Mais lorsque tu utilises la balance juste, Dieu va te dire, voilà ce que je veux. Et tu dois accepter. Et tu verras la gloire de Dieu. Tia azy. Tia azy, tia maharitra fakapanahy, miaino azy izy, zay vao misafidy. Il écoute le Seigneur avant de choisir. Tia azy. Iza maritra fakapana sambatra ireo olona izay maritra fakapana fa rehefa voazatoetra izy andraisa tompony nahitry ny fiainana fa ny tompo rehefa tena tiany fa ny tompo no manjaka ho aminy. Alao iraintsika zay fa ny tompo rehefa tena tiany fa ny tompo no manjaka ho aminy. Sambatra ireo olona tsy miombo-kevitra ratsy fanahy ny lalan'ny mpanota sy ny fitoeran'ny mpaniratsy tsy masarika azy. Sambatra ireo olona tsy miombo-kevitra ratsy fanahy ny lalan'ny mpanota sy ny fitoeran'ny mpaniratsy tsy masarika fa ny tompo rehefa tena tiany fa ny tompo no manjaka ho aminy fa ny tompo rehefa tena tiany fa ny tompo no manjaka ho aminy. Ahory dia raintsika ny tompo izay tena be fitiavana ambony tsara. Miaino ny tompo izy zay vao misafidy mba hanaovany ny sitrapon'ilay ny fanahy masina no mampianatra sy mitarika azy amin'ny marina. Miaino ny tompo izy zay vao misafidy mba hanaovany ny
Tapunirai, Panay Masina, Numapianatra, Simitari Kaziami Marina, Amini Marina, Fani Tumpu, Nefatenatiani, Fani Tumpu, Numanzakawamini. Fani tumpu, nefatenatiani. Fani tumpu, numanzakawami. Ny olona matra fakapana dia falifaly misy rehefa resy izay ny devoly. Asy nareo raha mba sendran'izany, enona misy fakapana dia miaritra ianao, eo aloha tena mitaintaina misy zarangatsy ianao an'izany. Fahamarinana ihany na zarangatsy ianao. Tatsy andainga. Misy fotoana tsy maintsy lazaina ny marina. Rehefa tenenina ny marina dia tsy maintsy ho bedy. Izy mivazaha fetsifetsy hoe toute vérité n'est pas bonne à dire. Eny misy fotoana mety aleo marina tsy miteny, mety fahendrena tokoa izany, ao ny andro anginana, ao ny andro itenenana. Fa rehefa hitanao hoe ianao ny diso dia aleo miteny hoe diso. Tena mifona fa diso. Fa tsy hoe akory hoe fadison'ilay izy akory nanao an'itony lalana itony, maninona ary netso ny 300 kilometatra isan'ora. Rehefa diso dia diso. Fa Andriamanitra afaka manolotsaina anao. Izao ny zavatra tokony ataonao. Ny anarany dia atao hoe mahagaga, mpanolotsaina Andriamanitra. Aika mianatra sekolelady ihany reto. Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, andrian'ny fiadanana. Verentsika dia mandeha. Ary ny anarany dia atao hoe mahagaga, mpanolotsaina Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, andrian'ny fiadanana. Tena feno io ny amin'io Jesosy io. Dia izao nefa rehefa vita fihavanana aminy dia io Jesosy Kristy io mihitsy no ao anatinao. Tsy hoe atsoina foana isaky mihetsika izy fa ao mihitsy izy ao. Ozy lekizikely ao. Amin'izay miditra tsara mihitsy ao anatinao izy. Izao no lazain'i Jesosy hoe raha misy tia aho izy dia hitandrina ny teniko izy. Tia azy ilay raha nataontsika teo. Raha misy tia aho izy dia hitandrina ny teniko izy. Ary ny raiko izy ho tia azy. Ilay olona ilay tia an'i Jesosy io izany mitandrina ny tenin'i Jesosy Kristy. Ary ny raiko izy ho tia azy. Ary ho avy izahay ka honina ao aminy. Wow! Ho avy izahay izy ka honina ao aminy. Jesosy nresaka an'io efa milaza faminaniana izy ny amin'ny zavatra hitranga rehefa mitsangana amin'ny maty izy dia isan'izay ny atao hoe fahateram-baovao. Ary ho avy izao izy dia honina ao aminy. Iza ny monina ao aminao? Iza ny monina ao aminao? Andao dia rahantsika io Jesosy tsika io ny antsonanao Tompo dia mpanolotsaina mahagaga, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, andrian'ny fiadanana. Izany no hiantsona anao. Dia rahantsika ny tompontsika. Panolotsaina mahagaga, panolotsaina mahagaga, panolotsaina mahagaga, miantsonanao Jesosy Kristy. Panolotsaina mahagaga, miantsonanao Jesosy. Ahora mba miaraka alefa. Panolotsaina mahagaga. Sayan. Panolotsaina
magaga panolotsaina magaga ny antsonanao Jesosy Kristy panolotsaina magaga ny antsonanao Jesosy Kristy ohatraina Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery mafimafy Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery ny antsonanao Jesosy Kristy Andriamanitra mahery ny antsonanao Jesosy Kristy indro ankalazainay erainay ianao Jesosy mpanjakanay fa ianao no tsy miova omaly anio mpanjakizay indro ankalazainay erainay ianao Jesosy mpanjakanay fa ianao no tsy miova omaly anio mandrakizay rainy mandrakizay rainy mandrakizay rainy mandrakizay rainy mandrakizay ny antsonanao Jesosy Kristy rainy mandrakizay ny antsonanao Jesosy Kristy andriany fiadanana andriany fiadanana andriany fiadanana ny antsonanao Jesosy Kristy andriany fiadanana ny antsonanao asandrato ambony tananao aterao Jesosy indro ankalazainay erainay ianao Jesosy mpanjakanay fa ianao no tsy miova omaly anio mandrakizay indro ankalazainay erainay ianao Jesosy mpanjakanay fa ianao no tsy miova omaly anio mandrakizay panolotsaina magaga ny antsonanao Jesosy Kristy panolotsaina magaga ny antsonanao Jesosy Kristy atao mombe tehaka ho an'ilay Jesosy Kristy tompontsika hira anankiray mitondra ny lohateny hoe masoandro efa niletika amin'ny masoandro dia misy fotoantsika mieritreritra hoe fa lasa tokoa ny masoandro dia ahoana tokoa moa izany izao fa ny masoandro izay ambaran'ny soratra masina dia tsy mba miletika na oviana izany ny masoandro izay nomen'Andriamanitra antsika ary voalaza ny misoratra masina hoe ary hiposaka aminareo izy ny masoandro ny fahamarinana misy fanasitranana ao amin'ny elany misy fanasitranana ozy ao amin'ny elany ao amin'ny boky Malakia misy an'izay masoandro zany
Jesosy Kristy no ambarany ny faminaninany amin'ny fiaviany Jesosy Kristy. Misy fanasitranana izy ao ambanin'ny elany. Ny fanasitranana dia anisan'ny lova raisina rehefa ao amin'ny Jesosy Kristy. Lova raisitsika ao amin'ny Jesosy Kristy fa izao ny fitrangan'ilay izy. Efa vitan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ny famonjena. Voalaza amin'ny Isaia 7:15 hoe ny dia kapoka taminy nanasitranana ny aretina rehetra. Efa nentin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izany izay zavatra izay. Dia ny anjarantsika dia ny mandray amin'ny finoana izany fiainan-danitra izany ary mampiatra izany eo amin'ny fiainantsika. Ilay finoana izany dia tahaka ny tanana imaginaire raisina dia ampiarina eo amin'ny fiainanao. Raha ohatra izao ka misy olona mihinana fanafody dia ampiariny foana iny mandra-pahatapotra n'ilay dozy ny tenen'ny dokotera hoe tsy maintsy tapotra. Mandritry ny 5 andro ianao mihinana an'ity. Fa tsy miresaka fanafody eto fa resaka finoana no ampiasaina. Ny finoana dia ampiasaina. Ary ampiasainao foana iny, ny sainao izany mieritreritra zavatra hafa foana, tady heritreritra zavatra hafa, tsy ho lasa izany io. Foananao ny anatin'ny sainao satria amin'ny fo no inoana ahazoana fahamarinana, amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Amin'ny bokin'ny Romanina misy an'izay. Raisiko amin'ny finoana amin'ny fanasitranana. Raisiko amin'ny finoana amin'ny fanasitranana dia ampiarinao amin'ny fiainanao. Tahaka ilay vehivavy anankiray izay nitsidrana nandritra ny taona maro. Rehefa nandalo Jesosy Kristy dia hozy izy, iny Jesosy iny, iny Jesosy iny. Raha vao mikasika ny lambany iny fotsiny dia raisiko amin'ny finoana amin'ny fanasitranana. Raisiko amin'ny finoana amin'ny fanasitranana. Ny finoanao no ampiasainao handraisanao amin'ny fanasitranana. Ianao izany tsy manao hoe Jesosy io sitrana. Efa vitany iny Jesosy. Raiso amin'ny finoana ny fanasitranana. Efa niaina izany izay ary tsy izay rehefa mino fa betsaka nefa nampiasa izany. Ndray andro izay tonga tao am-piangonana dia hoy ilay pasteur, tena tsy fantatra fa misy nersia aty angamba izany fa tena efa 3 andro izay marary be mihitsy atao amin'ny lamosiko ato, tena sahirana mihitsy. Za amin'io mikarakara soana ohatran'izao mikarakara dia hoy matsy ilay pasteur. Zany, pasteur, afaka mivavaka ao anao dia hoy pasteur, oui, avia. Ahoary, raiso amin'ny finoana amin'ny fanasitranana matsy azy. Lasa amin'izay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tonoनको ny fanasitranana. Za indray izao ny mampiasa ny finoako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tonoनको ny fanasitranana. Izy nandray ny fanasitranana tamin'ny finoana. Apetraka ny mpandeha tanana, ny sorona. Ahoana dia izy. Tena mbola marary. Ao, fandroany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raiso ny fanasitranana. Izy miteny teo, sady miteny izy any anatiny, miteny izy miteny, eniko misy izy miteny. Zay, vita izay. Ndana amin'izay aro lasa samy niomana izay. Samy niomana izay. Ny ampitso maraina sitrana izy. Tamin'iny herinandro izy niantso anahy amin'izay. Orzy, tena lasa ilay izy ary tsy miverina intsony. Tsy voatery reunion valim-bavaka. Tsy voatery reunion. Fa mandra-piatra an'ilay izy hatramin'ny farany dia ampiarinao foana amin'ny finoana. Raisiko amin'ny finoana amin'ny fanasitranana. Raisiko amin'ny finoana amin'ny fanasitranana. Ilay vehivavy rehefa nikasika ny lamban'i Jesosy Kristy tamin'ny finoana nandraisany an'izany. Nanomboka teo mbola tsy nisy mihitsy talohan'io. Nanomboka teo rehefa mandeha amin'izay Jesosy, avy daholo ny olona mikasika ny lambany. Ny an'ilay vehivavy tonga dia tamin'ny finoana. Finoanao no nanasitrana anao. Finoanao no nanasitrana anao Jesosy tompo. Ampiarina izany. Tena olana ange dia ity. Ny saina. Ny saina ny tena olana. Ao amin'ny sainao misy fanontaniana be dia be mivezivezy. Fa rehefa ampiasa finoana ianao tonga dia foan'ny sainao. Izao ny tenin'i Jesosy Kristy. Dia kapoka tamin'ny teny soatra masina, dia kapoka tamin'ny nanasitranana rehetra. Ampiariko izany. Dia kapoka taminao Jesosy nanasitranana ny aretina rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana. Narary ny tendako indray mpandeha izay. Tena narary. Nampiariko ilay finoana. Nampiariko ilay finoana tsy mety sitrana ilay izy. Manaintaina be. Nampiariko. Izaka mandalo amin'ny couloir dia eo ilay fanafody eo. Hoaniko ihany ity fanafody ity Jesosy rehefa tena tsy lasa. Eo ilay fanafody eo. Ampiariko ny finoana. Alina ny andro, amin'ny alina matory mbola mitelo androna marary be.
foa maraina telondrora za indray no gaga tena fiainana le izy mety amin'ny voalohany ianao satria tsy zatra mampiasa le izy dia salasala ny sainao dia tsy ahomby isalasala ny sainao dia tsy ahomby fa tena vavolombelona izany amin'ny teny aminareo eto fa marina ny tenin'Andriamanitra marina ny tenin'Andriamanitra ny saina aza-piarina mihitsy izao nge famaritana ny finoana dia izao somary lava resaka kely fa tsy maninona mihitsy aleo amin'ny zarany teny toy izay hoe tsy maintsy fitaina ny hira tsy maintsy ho fitaina ihany ny finoana dia fanehoana ny zavatra tsy hita amin'ny saina ve ianao afaka mampiasa an'izany fanehoana zavatra tsy hita tsy miady amin'ny saina izany zavatra hita ny tadiavin'ny saina ny saina dia avy amin'ny 5 sens ihany fa ny finoana ara-baiboly tsy avy amin'ny 5 sens finoana dia fanehoana ny zavatra tsy hita fatokiana ny zavatra antenaina ianao zany tena ferme mihitsy ianao hoe zay ny anany antenaiko ampiariko izay efa nahita izany ary tena tsy menatra mihitsy Jehovah volombelona ny fahamarinan'ny teny soatra masina fa lova raisitsika ao amin'i Jesosy Kristy ny fanasitranana Jesosy Kristy masoandro izay tsy mety dify na oviana na oviana. Rehefa hariva kamy difilay masoandro aizina no setriny lasany azavana sy ny andro ny asana ka manginginy ery marobe ireo mamisavysindray ny ampitso mba hiavy ny maraina ka mivavaka miandrandra mafilay masoandro anala ny taraina fa ny masoandro zay mitondra azavana mizara fanantenana tsy mba manavaka ny sambaravarana na orinam-panana saingy be no kive lasany andro sy ny taona to tsisy fiovana foana filay fanirina tao amposino iraina to verivery maina ny aikio satsapako fianao Jesono masoandro ny fiainako faraminao no iorena ny firoko deo fona ny toloko andry ny fiainako ianao faraminao no ipoirany azavana ery sy fanantenana andry ny fiainako ianao masoandro ny fiainako rotebiteby aia sy akivina te lasana voko fafatokina sy finona fasaina no ameno ny fiainako kanamarokana lentikiazany masoandro kawamidany azina lai masoandro kuchi mety vivisi tsy mamadao na andro nalina mbola iraiko hatrany fa ianao Jesono masoandro ny fiainako
Faraminao no iorenany filoko dia ho fonany toloko andiny fiainako ianao Faraminao no ipoirany azavana ery sy fanantenana andiny fiainako ianao masoandro ny fiainako Faraminao no iorenany filoko dia ho fonany toloko andiny fiainako ianao Jesosy Faraminao no ipoirany azavana ery sy fanantenana andiny fiainako ianao masoandro ny fiainako masoandro ny fiainako masoandro ny fiainako amaraparantsika ambarabarantsika ny tapany voalohany a misy raha anankiroa reto a dia vonona amin'ny fanaram-potoana manaraka isika tena fitiavana sy voadiko efa fantatrareo ve izy mivadiko a fa tsy mivoadiko izy mivadiko raha atao mivadi-drafitra dia izaho ny vadiny tena tia mose io ambara tena tia tena zany mihitsy tena tiako be izy io fa misy olona ray mbola tiako be lavitra noho izy Jesosy zaniko ay eny ary ny anahy koa Jesosy koa mbola tiako nose efa ela izay ny rahantsika roa zay mbola mifankatia foana hatramin'izao misy fotoana aloha nanao sidoka ihany izy moa mafy be amintsika roa samy mafy fiainam-panambadiana alors rehefa mitapany faharoatsika miresaka kely an'izay prochainement iny tena fitiavana dia aorina zay voadiko tena fitiavana dia miorina amin'i Jesosy Kristy anorina tokantrano aty andavy aty be dehibe ny tanora be dehibe ny manao manambadimbady averiko ny mpandeha be dehibe ny manao manambadimbady mbola tsy mpivady akory dia efa maimay anao hiara hipetraka dia anao fomba ny fanambadiana fahotana zany tena fahotana ary nao viana fahotana dia manimba anao foana satria faravarina sokafanao amin'ny devoly aleo mifona raha nanao an'izany dia verena amin'ny lalana marina tena fitiavana Madio si marina fiti sinamboamboarina fiti tsy antendro molotra tsy natao tsolotra fa ny fo
manulutra. Kana fitiava lululu Tiateni rai tuku Lutanjune wanu Anurina akaniva Ifangkati siulina Uvununai panampi Fatena tu kini Jesolai batu lampi Kala tujui sai manzu Simbau kimifu Famanana piaru Metesiana Uniata Sinisi manampitia Vana lebe nuizao Teni manulutraniain Ufana vutana Kara itiana ufantarunao denizao Fizai no filamatra Vão madusua Anurina akanivao Ifangkati siulina Uvununai panampi Fatena tu kini Jesolai batu lampi Kara tujui sai maju Jiba ukimifu Pamanana piaru Kara tujui sai maju Jiba ukimifu Pamanana piaru Manana piaro Izay miorina ao amin'i Jesosy Kristy ao ary voadiko dia aoriana ny voadiko manao pôzy kely tsika zany misy fandaminana efa nomanitrareo mpikarakara ao dia manao pôzy kely tsika tsy haiko na iza ny indray fitenenina rehefa manao pôzy Caminhar, tuku no vadikiu, andar a canal, e sanar no anu, faeu a minal, e se pizza arana, se viadarana, sabatal. Mananao
ikiay Nagpakapanay Ianao mapanesi Ramesi maju Toyemo traku Ianao mapaeri Tenasara ali kyutumpo Iana mamina aminao Simarai padero kiranya wangu Itekwa buku Patena masu Zaituna nawa Nalang sutra Nandosa utra Anila nawasa Tenatara ali kyutumpo Yara mamindra aminao Simanay padero kiranya wangu Caminhar do no vale que Anaracanal e Sarado-se anu Vai eu aminal e se pizza arana se piada na sama trau Mananao, manananao Yarakaminao, tukuo no valikyu Anarakalao, isarado-se anu Paewaminao, isipita arada Sipiadarana sama trau Mananao, manananao Paewaminao, isipita arada Sipiadarana sama trau Mananao, Tehaka mirefitrefitra ho an'Andriamanitra ho an'ny tarika vonjy. Tianareo ve le hira? Zao azafady vetivety fotsiny. Ty zavatra ity saika nataony amin'ny farany fa mangataka ny tarika vonjy zay hoe etsy anoloana etsy vetivety fa misy zavatra zarainay aminareo ka etsy amin'ny anina etsy le izy. Azafady alohany anaovantsika entracte. Ty zany misy surprise kely no maninay ho anareo ao amin'ny tableau ao izy zavatra nataonay izy ty rehefa miteny hoe nay dia ny fiangonana FPA Matolozy ny komity izany hoe ny diakona tsy tadidiko intsony roapolo zay tamin'izay na 420 tsy tadidiko intsony fa tamin'ny fanokanana komity tamin'ny février 2019 diakona tsy tadidiko na roapolo na 420 dia ny filohan'ny sampana valo no nanao azy izany dia manasa anareo ary hijery azy. Afaka mipetraka nareo raha sao dia
an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Fomba ray isaoranay sahady ianareo iny avy amin'ny fiangonana manontolo. Iroso amin'ny entracte-tsika famelohan'izay dia anao ny fanatitra ho an'Andriamanitra. Dia ataontsika ny hira 753 tiako ny araka aminao Jesosy. Dia le valopy moa izany ny zaraina. Fa raha misy te hanao carte bancaire paiement sans contact aminareo dia makary amin'ny caisse fotsiny azafady. Dia misaotra indrindra amin'ny fanatitra ataonareo ho an'Andriamanitra ahafahany tily manao ny asany. Misaotra tompoko. Zao zany dia iroso amin'ny buvette isika. Efa nanomana buvette ho antsika ny sampana tily ary dia afaka mandeha ary aoriana isika manatrika izany.
Oh yeah. Hey. 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 Hallelujah, Hosanna. 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 Ao ve tsika alao ary ty hira anankiray ty hira tsotra kely nalaina avy eo amin'ny salamo 100 izy ty 100 tao amin'ny salamo 100 no nangalana azy mbola misy tena mazotomana tsara mihitsy aorianao fa alefatsika amin'ny fotoana. Alefatsika amin'ny fotoana. Mahazo lalana ve hanomboka an'ilay fotoana? Averena ary izao teneniko izao miobio an Jehovah ary tany rehetra. Manompo an Jehovah amin'ny fifaliana. Makanesy eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra. Izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Ao amin'ny 17 dia misy an'izao hoe aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra. Ny dikany teny hoe Jehovah dia hoe ilay mitana, ilay maneho ny fanotronany ao anatin'ny fanekena. Maneho ny fanotronany ao anatin'ny fanekena. Celui qui est présent dans l'alliance qu'il a avec son peuple. Manontron'Andriamanitra rehefa manao fanekena aminy ianao. Rehefa manonona zany tsika ny anaran'i Jehovah dia izay ny antony ilazana azy. Ary ny zanak'Israely dia nampiasa an'io mihitsy satria fatany ny fanotronan'Andriamanitra azy rehefa misy ady hatrehana. Rehefa ohatra hoe eo amin'ny ranomasina mena avy ny ekipan'ny Farao aty aoriana manoloana ny ranomasina mena tsy maintsy hiampita eo izy dia nanotrona azy Andriamanitra kapoka tehana fotsiny zavatra tsisy dikany inge zany maha-olombelona fa vao mikapohana dia nisokatra. Zany misokatra ny ranomasina mena zany ny fanehoan'Andriamanitra fanotronany. Raha manao fanekena aminy ianao dia ho asehony aminao ny fanotronany. Ny fanotronany. Zay ny tinambara amin'ilay izy hoe aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra. Rehefa misy zavatra mahazo anao dia tonono izao hoe aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra. Ninona olana mahazo anao dia tonony amin'ilay olana aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra. Averimberina ilay hira, averimberina ilay hira dia mba tiako raha mba miara-mihira aminay nareo ao anatin'ilay izy zany. Allora Anatea care, sunați în topă. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra. 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 Asantanany, asantanany, asantanany. Zao zava-bato rehetra izao asantanany. Zay foana ny verina. Asantanany. Asantanany na izao na ianao asantanany. Eo ihany asantanany atao ve zao
asantanane zao zavaboary rehetra izao asantanane 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 na izao na ianao asantanane averina ako fantatrareo fa Jehovan'Andriamanitra ako fantatrareo fa Jehovan'Andriamanitra ako fantatrareo fa Jehovan'Andriamanitra ako fantatrareo fa Jehovan'Andriamanitra asantanane 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 zao zavaboary rehetra izao asantanane miaraka amin'ny tanatsika asantanane asantanane na izao na ianao asantanane 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 zao zavaboary rehetra izao asantanane 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 na izao na ianao asantanane misaorazy 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 makalaza ny anarany misaorazy 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 makalaza ny anarany fa tsara izy fa tsara izy fa tsara izy fa tsara izy mandraky izay famindrapony fa tsara izy fa tsara izy fa tsara izy mandraky izay famarao amin'ny tomporay asantananao asantananao zao zavaboary rehetra izao asantananao 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 izahay zay vory izao asantananao asantananao zao zavaboary rehetra izao asantananao 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 izahay zay vory izao asantananao misaotranao 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 mankalazay ny anaranao misaotranao 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 mankalazay ny anaranao fatsarianao 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 mandraky izay famindraponao fatsarianao 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 mandraky izay famindraponao ako fantatrareo fa Jehovan'Andriamanitra ako fantatrareo fa Jehovan'Andriamanitra ako fantatrareo fa Jehovan'Andriamanitra ako fantatrareo fa Jehovan'Andriamanitra Jehovan'Andriamanitra Andriamanitra izay tianao tia antsika tsiraray avy fony teo amin'ny hazofijaliana ny zanany lamatoa zanany lahy tokana zafady indrindra zanany lahy tokana lamatoa amin'ny maty voalaza ny soratra masina ihany koa zany nombona teo amin'ny hazofijaliana isolovoana atsika vitan'i Jesosy Kristy hatramin'ny farany any nakatoan'Andriamanitra izao mivoalaza ny apôstôly Paoly hoe dia tsy niaro ny zanany lahy tokana ao izy fa fony hamonjy antsika izy mbo tsy fony mamaim-poana miaraka amintsika miaraka amin'izany avokoa va ny zavatra rehetra dia raha itsika ny Andriamanitrantsika Andriamanitra izay tena tia antsika ary nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana. Sainaku natulutrao ba asyai si
fasitrakao ny olonao ho tafarina androany ao rasindra nahatazana lay sarina zo fijary zay nentinao inzao famitamberinao antsaiko ao reo izay niaretanao amonjy anao fasitrakao ny olonao ho tafarina androany ao rasendra nahatazana sarina zo fijali zay nentinao inzao famitamberinao antsaiko ao reo rizay niaretanao amonjy anao tsy disy anao fanomeloina nangai ni masuku teituma masiaru ireutai zai vitaku mifunao dituku siani nangilanao facina mali
tena mahery aho Jesosy Kristy tio a. Na dia teo ary a ny fiaretany mafy a dia mbola nivavaka ihany izy hoe mamela ny elo fa tsy fatany izay ataony. Ho an'ireo olona manakorakora azy ireo dia hoy izy hoe mamela ny elo fa tsy fantany a izay ataony. Satria tia novonjena isasy ianao. Anisany anankiray manampy ianao hamela heloka dia izao. Aza ilay olona nijerevana. Aza ilay olona nijerevana fa noho ny tsy fahalalany. Noho ny tsy fahalalany a ny tena sitrapon'Andriamanitra dia izay mety mahatonga azy ianao an'io zavatra mety manafotoana anao io. Ny anjarantsika dia ny mamela heloka. Mamela ny elony a fa tsy fantany a izay ataony. Mety ozy ianao hoe fantany mihitsy ka fantany mihitsy fa fanahininy mihitsy. Ka na fananiny io na tsy fanahininy a, za efa nahazo famelan-keloka tena goavana be. Tsy mampaninona anahy, aleoko mamela azy. Fa tsy foko aho ny famonjena izay vitan'i Jesosy Kristy ho anahy. Aleoko mamela azy. Aleoko mamela. Mamela ny elony. Mamela nelunyao fasarubidia mi chiuse socio ni namuzena uai mamela nelunyao mamela nelunyao si trano ni Trano ni racha puku
tiako ianao Jesosy io. Raha tena tian'i Jesosy Kristy ianao dia aleo mamela heloka. Izao zay maka ala dia manahaka ny devoly. Fa zay mamela heloka dia manahaka ny Kristy. Averiko indray mpandeha. Zay rehetra maka ala dia manahaka ny devoly. Fa zay rehetra mamela heloka dia manahaka ny Kristy. Mamela foana ary zany milaza aminareo zavatra ny anaranay zany ny anahy mianatra manisa mianatra manisa ahoana moa izy rehefa ozy Petera saika haka tombony kely Petera dia ozy izy matsin'i Jesosy Kristy hono hatramin'ny impiry moa ny rahalahiko manota amin'ny konatany ray andro dia tokony hamela azy hatramin'ny impito ve dia ahoana moa Jesosy Kristy tsy hatramin'ny impito hatramin'ny impitopolo impito. Dia lasa zany anao kajikajy teo 7 ampitombona 7 be dia be zany anatin'ny ray andro firy raha 7 ampitombona 7 aloha dia 700 fa raha 7 ampitombona 7 misy heviny lalina moa iny teny iny manao kajikajy eo dia anatin'ny ray andro zany tokony mamela heloka impiry zany zany farany dia tsy vitako ilay kajy dia ozy ny anahy dia izao ny anahy ny ataoko izao ny anahy ny ataoko hoe manisa 5 dia mamela heloka. Misy olona manafotoana be anahy 1 2 3 4 5 mamela azy rangahy. Nandray fa tonga amin'ny 10 mbola menomenino ihany aloha mbola tsy mavita mamela 10 fa rehefa mivita kosa ilay izy dia tena mandihy mihitsy ao natrehan'ny tompo hoe tavelanao devoly fa za efa lasa eo ianao sy mifatezeranao omenao ahianako indray manisa 4 indray rangahy misy manafotoana iny 1 2 3 mamela azy dia rahatrapo amin'io tena mbola tena mamela azy anahy zay ny anao mitadiava formule hafa ianao dia raina ny tompo ndao tsika hitehaka ho azy ho an'ny tompo voninahitra mifankazara mitsitoy ianao dia hiadana ary zany no iavian'ny soa aminao mifankazara mitsitoy ianao dia hiadana fa izany no iavian'ny soa aminao mitadiavan'i Jehovah dia mbola akaiky izy mamela heloka dia mbola eo izy fa rehefa mody mandry ianao ka tsy namela heloka dia ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. That's why
fiadanana no tolony tena maivana ny zokany fa tena maivana ny zokany fiadanana no tolony fa fiadanana no tolony tena maivana ny zokany fa tena maivana ny zokany mitadiava mitadiava iray eny vola izy miantso azy indray eny vola kakizy janirery anao na miaraka miny mifankazara miny tompo ianao vayanana mifankazara miny tompo ianao vayanana. Avereno ary zao e mahay zavatra ho Andriamanitra mahay zavatra ho Andriamanitra ny olombelona dia namboariny lasy vaviny nanaovany azy mafimafy a ny olombelona dia namboariny lasy vaviny nanaovany azy zay vehivavy atrany vehivavy iny mandra-pahafatiny zay lehilahy atrany lehilahy iny mandra-pahafatiny mahay zavatra ho Andriamanitra tena tsara ny nanaovany ahy tena tiako ny nanaovany ahy tena tsara ny nanaovany ahy tena tiako ny nanaovany ahy tsaka tahaka olona aho a fa mpangalatahaka zero fa mpangalatahaka zero mahay zavatra ho Andriamanitra tena teraiko ianao Andriamanitra mahay zavatra ianao Andriamanitra tsotra nareo nanaiky atao korista samy mandray lesona ao anatin'izay teraina ny tompo ao ary samy iterako anao zavaboary zay no arinao ao ary ny raha ataontsika dia hoe samy iterako anao zay foana ny averintsika isika ny refrain atao ambony tsara masondrina ny asan-tananao samy iterako anao reo zavaboary noforoninao samy iterako anao ny kintana masoandro volana samy iterako anao samy maneo ny voninaitrao samy iterako anao tombony tsara mamaly amizay masondrina ny asan-tananao samy iterako anao reo zavaboary noforoninao samy iterako anao ny kintana masoandro volana samy iterako anao samy maneo ny voninaitrao samy iterako anao zay manam-pofonay la samy iteranao ianao no adonay tompon'izao rehetr'izao taniny herinao sy ny fahendrenao no nanaovanao azy ka dia vita tsara kanto herena
atao ambony tsara ray tsara nanaovany zavaboary ampanenona izao mianjomara samiderananao samiderananao ny feo mbaly ampiny lokanga samiderananao samiderananao arainady amponga tapaka ravoravo amin'ny tombo zay zanakao samy manandrapeo alleluia 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 zay manam-pomponay na samy nideranao ianao no adonay tompon'izao rekyzao samy nierinao sy ny fahendrenao no nanaovanao azy ka de vita tsara kamere zay manam-pomponay na samy nideranao ianao no adonay tompon'izao rekyzao samy nierinao sy ny fahendrenao no nanaovanao azy ka de vita tsara kamere no nanaovanao azy ka de vita tsara kamere no nanaovanao azy ka de vita tsara kamere samy niderananao samy niderananao rehefa miravoravo amin'ny tompo ianao dia ohatra ny adiny daholo ny zavarehetra mety hitranga fa zao tsy mampiova amin'ny maiza azy an'Andriamanitra izay zavatra hitranga Andriamanitra dia tsy miova ary raha miorina amin'ilay tsy miova ianao dia ho hitanao fa ninona zavatra hitranga dia tena mety hangozohozo ianao hitanareo nanao fanoharana Jesosy Kristy dia izao no nataony hoe misy karazana lehilahy anankiroa izay nanorina trano ny ray teo ambonin'ny vatolampy, ray teo ambonin'ny fasika. Ilay teo ambonin'ny vatolampy izy oharina amin'ny olona izay mankatoa ny ten'Andriamanitra, miaino dia mankatoa. Fa ilay teo ambonin'ny fasika kosa dia miaino izy, miaino ten'Andriamanitra fa tsy mankatoa. Dia raha mandinika tsara nareo ny amin'ny tantara iny haintsika ao amin'ny Baiboly misy izay nitovy ny zavatra sedrain'ireo. Eto amin'ity fiainana ity antsika misedra zavatra tena tsy apozina mihitsy, tsy apozina. Tsy apozina mihitsy. Misy namanay tena voaingana kely izy resaka tamin'ny zanany dia avy eo dia fotoana izay dia maty ilay zanany. Tena fefakadiny taorina izay. Mamperitreritra be zany. Samy misedra daholo. Nandeha ny orana, nandeha ny tafio-drivotra, samy namely ireo trano anankiroa ireo. Misy fotoana rehefa mandalo ady ianao mandalo fariana mitomany ianao. Za tena misy fotoana mitomany. Tena zala lehibe zao misy fotoana tena migogogo mitomany mihitsy. Fa le fototra ngeny miazona an'ilay trano hoe azonareo mankatoa ianao tsy fantatrao mihitsy ilay izy, tsy azonao tsaina. Mitsoka ilay rivotra aloha dia miorooro ilay trano. Fa rehefa lasa ilay rivotra rehefa avy eo dia eo no voagaga hoe aikay reny le fankatoavana reny miorona ao ambany eo miazona. Miorona ao ambany eo miazona. Mankatoa eo ambony vatolampy, tsy mankatoa eo ambony fasika. Zao nataon'i Jesosy Kristy rehefa avy niresaka tamin'ilay vehivavy Samaritana izy zao nataony hoe ny haniko izy ny haniko, ny sakafoko zany dia manao sitrapon'Andriamanitra. Olona tsy ampy sakafo nge tsy maharaka rythme fa ny olona ampy sakafo dia tena maharaka rythme. Ny haniko izy sakafoko. Ma nourriture c'est de faire la volonté de Dieu. Arakaraky ny ankatoavanao isan'andro. Rehefa midona izay midona mety latsaka ny ranomasina fa hitanao mihitsy hoe rehefa avy eo dia gaga ianao hoe ary ahoana ary mahatonga nalasa matanjaka sady. Ny fankatoavana no mialoha ny fitahiana. Ny fankatoavana no mialoha ny fitahiana. Tsy hoe mivavaka ianao mandritra ny tontolo andro dia ho tahiana. Fa mankatoa ianao dia tahiana. Ary anatin'ilay fitahiana ilay zavatra fampandresena anao anatin'ny ady sarotra izay. Fankatoavana no mialoha fitahiana. C'est l'obéissance qui précède la bénédiction. Si tu obéis, tu vas être béni.
ninona zavatra mitranga dia tsy mampiova ny maizy azy an'Andriamanitra. Raha tsy toa fantatra fa tsy miova ianao ary ianao ny anteherako. Raha tsy toa. Ny manao anao, ny manao anao, dia tsara lavitra noho izay zava-miseho. Fa avy indrindry anao, tadandriamanitro, mihoatra lavitra noho izay zava-miseho. Fa avy indrindry anao, tadandriamanitro, mihoatra lavitra noho izay zava-miseho. Ny manao, ny manao anao, ny manao anao, dia tsara lavitra noho izay zava-miseho. Fa avy indrindry anao, tadandriamanitro, mihoatra lavitra noho izay zava-miseho. Fa avy indrindry anao, tadandriamanitro, mihoatra lavitra noho izay zava-miseho. Tompony zavaboary rehetra ianao, tsisy masakana izay tianao atao. Tsy miovy anao ary anio mandrakizay, eravoravo miaroka aminao zay. Manao anao, dia tsara lavitra noho izay zava-miseho. Fa avy indrindry anao, tadandriamanitro, mihoatra lavitra noho izay zava-miseho. Fa avy indrindry anao, tadandriamanitro, mihoatra lavitra noho izay zava-miseho. Anao ny fahefana fara-tampony, ro zava-misy anao malala ny antony. Sisy marinina izay sokafanao, tsy erikelikao fa efa zanakao. Zanakao, manao anao, dia tsara lavitra noho izay zava-miseho. Fa avy indrindry anao, tadandriamanitro, mihoatra lavitra noho izay zava-miseho. Fa avy indrindry anao, tadandriamanitro, mihoatra lavitra noho izay zava-miseho. Mihoatra lavitra noho izay zava-miseho. Mihoatra lavitra noho izay zava-miseho. Rehefa ao anatin'ilay zavatra miseho iny ianao dia ndana mandeha makany amin'ilay trano mangingina, efitra mangingina,
dia akaro any amin'ilay avo indrindra ny fanahinao, akaro any resa aminy ianao, fa izy hamaly ianao ao amin'ny hevitra mangingina izay ametrahany. Ny anaranao Jesosy Kristy no diraina. Ny anaranao Jesosy Kristy no diraina. Ndao tsika rangahy iravoravo amin'ny tompo fa tsy miova ny Andriamanitritsika. Raha mety nareo ndao tsika hitsangana, ndao tsika iravoravo amin'ny tompo. Mety ve nareo raha hitsangantsika? Tena mbola mazoto nareo hideran'ny tompo. Alefa are, manisa telo dia mioraka mafy be ho an'ny tompo. Anarana afakely sy miavaka, ny anaran'ilay tompoko, antsoina foana rehefa hivavaka, manala ny gadra ao ampo, ny olana zay miseho amin'ny fiainako, dia samy maivana avoko. Raha tononiko ilay anarany, dia momba ny herini. Hosana ho anao, fa tsy hay ampitaina ry tompo, izany falebiazany herinao. Teraina ianao ry mpanjakako, fa ny falemeko ny herinao, dia isehony voninahitra. Ilay Satana mandositra avy hatrany, raha vao mandreny anarany, isika koa afaka ny miantso izany, fa iseho ny herini. Hosana, hosana ho anao ry mpanjakako, fa tsy hay ampitaina ry tompo, izany falebiazany herinao. Teraina ianao ry mpanjakako, fa ny falemeko ny herinao, dia isehony voninahitra. Nefa tsy mba natao fianianana, na antsoina fatany ny anarany, fa masina, fa masina, fa masina, fa masina, Hosana ho anao ry mpanjakako, fa tsy hay ampitaina ry tompo, izany falebiazany herinao. Teraina ianao ry mpanjakako, fa ny falemeko ny herinao, dia isehony voninahitra. Asandrato amin'ny tompony. Hosana ho anao ry mpanjakako, izany falebiazany herinao. Teraina ianao ry mpanjakako, fa ny falemeko ny herinao, dia isehony voninahitra. Ao ary afaka mipetraka tsika.
Asandrato an'ny tompo any fiderana ho azy ny tera sy ny laza ary ny voninahitra anio apitso ary mandrakizay. Izy irery ihany no teraina, izy irery ihany no miamboninahitra. Mivavaka isika mba iorina tsara avokoa ny tsiraray avy vavaka ihany koa ny sampana tily mba haritra amin'ny asa izay anirahan'ny tompo azy. Asandrato ny fiderana. Zavatra rehetra izao kadera usia kalazao Derao amin'ny feony rasinity Dea pilokana muna sy vali Fampanjaka ny mpanjaka masinatsy toa Hoazane ny voninahitra Ambony aza izy de tsy mba manavaka Tiany uvovonjy Nanyurina manana Tunga Jesu Kristi Punya tamini aini Kanirani na latsaka Tunga sikofaka Nambuni aza izi Desimba manabaka Tini uvovunzi Nanyurina manana Tunga Jesu Kristi Punya tamini aini Kanirani na latsaka Tunga sikofaka Asandrato mafini fiderana Wanilay panjaka panamperana Vizinunya vinizao Zavatra rehetra izao Kadera usia kalazao Derao amin'ny feony rasinity Dea piolokanga punya sy vali Fampanjaka ny mpanjaka masinatsy toa Hoazy aneny voninahitra Fizay miandry azy de tsy mba ho sasatra Andeha izy any efa-tsy ho reraka Fa ny teniny ray loraketiny ampo Velona mandrakizay ny fanantenana talo Izay miandry azy de tsy mba ho sasatra Andeha izy kane efa-tsy ho reraka Fa ny teniny ray loraketiny ampo Velona mandrakizay ny fanantenana talo Ao are miaraka sika rehetra Asandrato ny fiderana Wanilay fanamperana Asandrato ny fiderana Wanilay Asandrato mafiny fiderana Wanilay panjaka fanamperana Vizinunya vinizao Zavatra rehetra izao Kadera usia kalazao Derao amin'ny feony rasinity Dea piolokanga punya sy vali Fampanjaka ny mpanjaka masinatsy toa Hoazy aneny voninahitra Hoazy aneny voninahitra Eny ary dia misaotra betsaka anareo nahatratra amin'ny farany Ny fanirinay dia hoe mba samy haharitra hatramin'ny farany mihitsy isika amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Tsy resaka hazakazaka 100 metatra izy io fa tena izay mahatratra amin'ny farany no hovonjena. Dia maharita hatramin'ny farany mazotoa mamaky ny tsohatra masina aoka ho mpankatoa ny teny ianao dia ho tahiana. Ny fankatoavana no mialoha ny fitahiana. Mihaino ny tompo ianao
dia mino izany ianao dia mankatoy ianao dia ahita fitahiana hitan'ny voninahitr'Andriamanitra. Ny fankatoavana no mialoha ny fitahiana. Aoka ho azoto ankatoy ianao ninona tafio-drivotra dia hitanao fa tena iorona hatramin'ny farany iorona hatramin'ny farany ianao. Rehefa nezakao ny olo marina, firony afetsena mba tikonerana. Rehefa nezakao ny omadio ampo, fa vononao ny andao ny lolom-potalo, dia toy ny resiao kanila italao naona muao rakio no ny voady izao. Rehefa nezakao ny manam-pahendrena, ka hoe aforo toetra ratsy mahonena, niezaka ko ao ny ompandefitra, vo maika to miasay ro mpanohitra, dia toy ny resy ao kanila italao naona muao rakio no ny voady izao. Fa no ny teninao izay mampahery ahy, hoe tsy misy fiadanana ho any ratsy fanahy, fa efa voafetra ny androny rehetra, zava-pona fa tsy toetra. Tarigetra rehefa nezakao ny mpampiavana, miavana reo olona fa ny fifandrafina tsy mampiadana, niezaka ko ao ny amela eloka, vo makireo indray no to andrendrikay, dia toy ny resy ao kanila italao naona muao rakio no ny voady izao, no ny voady izao. Fa no ny teninao izay mampahery ahy, hoe tsy misy fiadanana ho any ratsy fanahy, fa efa voafetra ny androny rehetra, zava-pona fa tsy toetra. Rehefa fova maraina ianao dia izao ataovy, za androany ambarao azy tokony ataoko tompo, fa za te hanao ny sitraponao, dia mankatoava
hitanao ny herin'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao. Fa efa voafetra ny androny rehetra, zava-poana fa tsy toetra. Utanako ny tarigetra. Aza mihemitra mihitsy rehefa navita paha anankiray dia aza mihemitra mihitsy fa mandro sofoana. Tagny Jesosy daholo amin'ny saotra tompoko. Mankasitraka be diabe vonjy tarika vonjy rehetra, tena manantitra ny fisaorana feno fankasitrahana ho anareo rehetra dia mitsodrano anareo. Tena mbola efa be hatrany amin'ny asa ny antson'ny tompo anareo. Dia maefa be mandrakariva fa tsy foana tsy haiko fikelezanareo aina amin'ny tompo. Amarana fotoantsika dia mamerina fisaorana ho antarika vonjy, mamerina fisaorana ho an'ny mpiara-miasa rehetra natateraka an'ity sataony ity concert androanialy ity. Ny komity iray manontolo vondronasa efatra ny sampana valo tena misaotra tamin'ny fiarahamientana fa mamelahana reo hanonona manokana ny sampana zava-maneno izay nanampy be anay tamin'ny lafiny teknika sy ny vondronasa serasera mba afaka mahazo tehaka ve fa tena izay tily tena tsy ministeranay ry zareo ny mihira fa misaotra an'Andriamanitra izay nomeny tarika vonjy androany nitondra ny afatry ny filazantsara. Tsy talentanay ny mikirakira izany fa tena hoe ray ny zarazaraina samy hafa tokoa ny fanomezam-pahasoavana dia tena faly be izay ny expérimenté an'ilay fiombonatsika rehetrarehetra fa dia mankasitraka indrindra. Alohan'ny isarantsika dia misy vidéo kely anankiray Je tile ny anarany, izay ny afatra amarananay azy amin'ity arivo ity. Je tile ny anarany dia enonareo ilay vidéo fa mifono afatra izy io. Ny afatra teneniny dia hoe tsika manana guide, ino zafady, dia mila mihaino an'ilay guide izany tsika. Dia nareo matsy gaga hoe fa inona foana ary ity kilalao antily fa misy afatra fonosin'ilay kilalao izany dia izay ilay ampiseho eto dia izay afatra izay no anaovanay velomanareo dia manome fotoananareo rapitso amin'ny fiombonana amin'ny culte rapitso fanompoam-pivavahana rapitso amin'ny folo sasany eto amin'ny Vieux Temple. Andefa ilay vidéo izay dia nasolo mamarana fotoana. Misaotra indrindra. Miala tsiny fa mety tsy tena tanteraka ilay izy fa encouragentsika ny ankizy fa ny ankizy ny nanao azy. Au scout, on fait beaucoup de jeux, on s'amuse bien, on apprend la parole de Dieu, tout en s'amusant. C'est grave bien.
Vous savez que le fond de ce jeu, c'est d'apprendre à faire confiance. On a un guide qui nous donne les consignes et on doit les respecter. Il faut se concentrer parce qu'il y a beaucoup de bruit autour. Et c'est pareil avec Jésus, on doit être attentif à sa parole et à ses consignes. Comme il est dit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Dia ho faranantsika amin'ny vavaka raha ny fotoana hiary vavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra io, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tokoa no iantsonainao amin'ity hariva ity. Tena tsapanay tokoa ny fitiavanao anay, satria tena nivatsianao ny fanahinay tamin'ity antsa-panahy, antsa ara-pilazantsara izay nataony tarika vonjy tamin'ity hariva ity. Saotranao amin'ny hafatra rehetra izay voaray, ary ampio izay tsirairay avy, mba hay ampiatra izany tokoa amin'ny fiainanay, ahafahanay mahafantatra tsara ny lalana tianao andehananay, ary manao ny sitraponao mandrakariva mba hiainanay miaraka aminao. Dia apetraka aminao reto mpanomponao izay niasa fatratra tokoa, ianao no hanome azy ireo ny hery sy ny tanjaka hanala ny avy zanana, mba azo hery indray hoentin'izy ireo miatrika ny ampitso, miatrika ny ho avy. Dia ianao no ametrahanay ny tarika mba tena ho tsiloviny fananao masina mandrakariva amin'izay asa fanompoana izay efa napetraka ao aminy. Dia arovy amin'ny asany ratsy, ampahirezo mandrakariva amin'izay lalana mbola soritanao ho diavin'izy ireo. Dia ho an'ny sampana tily ihany koa, ianao no hanafery azy ireo, hanome fialan-tsasatra amin'ity alina ity, mba hahafahan'izy ireo ihany koa miatrika ny ampitso indray. Dia apetraka feno am-pelatananao ary ny fodianay tsirairay avy izao, mba ho tody soa amin'izay tokantranonay izay tsirairay avy, ary ny fiangonanao izay ho atrehinay rahampitso ihany koa, dia fapetraka feno am-pelatananao hialohavan'ny fanahinao masina izay mba tena ho tody aty izay amin'ny fifaliana hiatrika anao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovana ny vavaka izany. Amen. Azafady indrindra fa misy zavatra tsy kely indrindra fa tena adiniko, miala tsiny. Aneho fisaorana manokana ho an'ny Mira, aizy Mira. I Mira dia tsy mpiangony, tsy tao anatin'ilay voatonika teo hoe sampana zava-maneno tarika vonjy sy sisa fa namana eto amin'ny vohitra Toulouse avy any Montauban any izy,
fa nefa dia nandatena hanampy antsika mitsangana kely aloha ianao mba fantatra azafady sotra indrindra. Dia mankasitraka indrindra Mira tamin'ny fahafoizan-tenanao sy ny tena hoe fanoloranao tena ho an'Andriamanitra tamin'ny nanampianao sampanatily tamin'ny asa be dia be izay nataonao. Misaotra be dia be dia izay eto foana dia raha mba misy ilainareo anay koa dia aza misalasala. Misaotra dia manao veloma finaritra reto bonne nuit daholo. Tain'i Jesosy dia rapitso amin'ny folo sasany kilomètre rapide.